Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amina. Andeha araka hivavaka isika. Nisaotra sy ny dera ary ny atsy ary ny voninahitra Tompo no atolotrainao amin'izao andro vaovao. Menao anay izao andro izay mbola tsy nodiavinay kory nefa dia inoanay fa hiara-dalana aminay ianao ary izay koa tsy hafoy ianao Tompo. Tantano izay, vimbino izay, arovy izay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, araka ny nambara omaly dia izay hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana indray no akantsika ny lohahevitra mitari-dalana antsika ny fanahy masina ry havako. Andeha ary anio ny Galatiana 5:1-20. Heverina fa taorian'ireo fanapahan-kevitra andraisina momba ny andraisana ny jentilisa, izany hoe ireo hafa firenena, ireo tsy jiosy, ny andraisana azy ireo kristianina, heverina ho taorian'ny fanapahan-kevitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 12 io no nanoratana an'ity epistily ho an'ny Galatiana ity. Tamin'izany mantsy dia nisy ireo nivoy fa izay tonga kristianina koa dia tsy ampy ny batisa fa tokony ho ampiana ny lalàna ihany koa, lalàna jiosy izany, ary anisan'izany ny famorana. Notoerin'ny apôstôly Paoly izany ka izay no nahatonga azy niteny amin'ity Galatiana 5:1-20 ity. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa raha taria amin'ny fanahy ianareo dia tsy ambany ny lalàna. Tsy mahavonjy ny fanarahana ny lalàna, ary anisan'izany ny famorana. Ny finoanan'i Jesoa Kristy irery ihany no mahavonjy. Tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna mihitsy ny mpino, fa hamarinina amin'ny finoana an'i Jesoa Kristy irery ihany. Noho izany ireo vita batisa rehetra dia amporosian'i Paoly apôstôly mba hanaiky ho tarihan'ny fanahy masina, izany hoe hivavaka mafy, nifikitra amin'i Jesoa Kristy sy ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana, dia izany ihany no ahafahan'ny fanahy masina mitari-dalana azy ireo, mitari-dalana ny mpino rehetra, mitari-dalana ny Galatiana indrindra izany, ary koa isika rehetra mianatra an'izany ankehitriny. Ry havako, aoka ary isika tsy hanaiky ho andevozin-javatra mihitsy, fa hangataka mafy ny fanahy masina hitari-dalana antsika, ary indrindra ampiorina amin'ny finoana an'i Jesoa Kristy irery ihany. Dia ampitaina amintsika rehetra koa izany andiny soratra masina izany, Galatiana 5:1-20 hoe: fa raha taria amin'ny fanahy ianareo dia tsy ambanin'ny lalàna. Amen. Vavaka ary isika. Tompo, ampitomboy hatrany ny finoanay sy ny fahatokianay ary ampio izay mba hamela malalaka amin'ny fanahy masina hiasa amin'ny fiainanay, hitari-dalana anay mba tsy handevozin-javatra izay, indrindra ny lalàna samihafa tsy mahavonjy. Ny tontolo andronay dia apetraka eo am-pelantananao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.